mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Zay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arfera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Ivavaka isika dia raha ho anao Andriamanitra Jehovah Andriamanitra tsy toa Andriamanitra raha izanaka sy fanahy masina. Ilay Andriamanitra pary zao rehetrarehetra izao akaiky anay ary mihevitra ny momba anay. Iza no Andriamanitra lehibe tahaka anao izay nitenen'i Mosesy manao hoe fonenanay hatramin'ny taloha indrindra ianao. Ary izany no ireharehanay manana anao Jesosy satria tena fonenanay tanteraka tokoa ianao na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Indray ny fifalianay mbola afaka indray mbola iaino ny teninao androany ampianaro Jesosy tahaka ny tenin'ny Paoly tamin'izany fotoana izany manao hoe ataoko ohatry ny mbola tsy mahazo aho izy. Tovy ato anatinay izany toe-po izany Tompo, toe-po tahaka ny mbola tsy mahazo ka dia miakatra hatrany ny toe-panahinay satria rehefa izay no mieritreritra fa efa feno dia feno dia misy avina avim-panahy ato anatinay ary tsy aka itsony avy any aminao izay fa ataonay tahaka ny mbola tsy nahazo ka dia hiakatra makany amin'ny fahafenoana dia ny fahafenoana mitafotafo ao aminao satria aminao no misy ny rano fa nyvozam-panahy tsara indrindra. Matoky ianao izay Jesosy dia amin'ny anaranao ametrahana izany vavaka izany. Amen. Finaritra raha malala amin'ny Tompo miarabanao indray amin'izao maraim-baovao izao. Nomena Andriamanitra maimaim-poana fiadanana ho anao ary amin'ny fifaliana tanteraka indray no ionana aminao naiza toerana misy anao. Na mety hoe fanetsah na ny ambany vohatra na ny amin'ny toeram-piasana, mety moa mpandrina, mety any amin'ny hopitaly noho ny aretina. Anasitrana anao Andriamanitra ary marina aminao tokoa ny tenin'Andriamanitra raha sendra amin'izany ianao hoe marary ny aretina ny anatin'ny hopitaly dia tena diakapoka tamin'i Jesosy hanasitranana anao manokana rahalahy sy anabavy malala izay mandre an'ity tenin'Andriamanitra ity. Tononoko aminao ny fiadanan'Andriamanitra ary ho sitrana soma tsara ny ianao amin'ny aretinao satria nitondra ny aretintsika tokoa izy hoy ny tenin'Andriamanitra tadidio izany ary manan-karena amin'izany ny Tompo. Eny ary rahala malala mba ho tohizantsika kely androany ilay hevitra izay narositsika teto tamin'ny farany noho ny fangatahany maro resaka fifandraisana raisiny zanaka kanefa androantsika dia resaka manokana piralahy. Betsaka ny nangataka ianareo tamin'izany hoe fifandraisana piralahy mba ahoana ary andao mba mamaky tenin'Andriamanitra ary tsika anorenantsika n'izany hoe inona moa mba zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany hoe piralahy zany. Izao ny tenin'Andriamanitra ny Salamy 7:30 ny 1 ka hatramin'ny 7 ary tenin'Andriamanitra tena famakitsika isanandro ty tenin'Andriamanitra ity kanefa rehefa tena mandinika ty tenin'Andriamanitra ty ianao dia hita mihitsy hoe inona ny tena votoatin'ny tenin'Andriamanitra ato. Amin'ny anaran'i Jesosy izao no voasoratra. Indre tsara sady mahafinaritra raha ny piralahy no miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsotsoroka amin'ny somotra dia ny somotra aroana izay mitsotsoroka amin'ny morotongotra kanjony tahaka ny ando any hermonina izy izay milatsaka ny tendrombohitra ziona fa voadidiny Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Amen. Ohatran'ny mampietsi-poza ny tenin'Andriamanitra izany ho an'ny piralahy. Ohatran'ny manaitra le izy, ohatran'ny mampieritreritra be izany tenin'Andriamanitra izany hoe ny resaka fitahiana matsiralahy
zay entsika enjehan'ny olona tseroa be deaibe ny fivavahana amin'izao fotoana izao dia milaza ny resaka fitahiana io marina io ry havana satria tenin'Andriamanitra io tena marina ny fitahiana misy ny fitahiana ary tena atobak'Andriamanitra amin'ny olona akaiky azy fa be deaibe ny fomba mpivavahana amin'izao fotoana izao no miantso hoe ny makanesa ty fa ny fitahiana dia tahaka an'izao aty aminay ohatran'izao ny fitahiana mipoka ny arena mipoka ny afera sy ny sisa resaka fitahiana ny fomba mpivavahana ambarako aminao eto hoe ny fitahiana dia tena tenin'Andriamanitra io Jesosy dia tena mpandrotsaka fitahiana za mihitsy eto nefa ny tenin'Andriamanitra dia ohatra ny manome lakle averiko tsara hoe eto ny tenin'Andriamanitra dia ohatra ny manome lakle inona le lakle omen'ny tenin'Andriamanitra hoe ny lakle ozy izy ny fitahiana dia ny fahaiza mipirala miara-monina jero tsara ny farany fa zao ny tenin'Andriamanitra hoe voadidiny Jehova eo ho eo ozy izy ny fitahiana dia fiainana mandrakizay amin'ny baiboly teny frantsay izy dia ohatrohatran'izao zany ny fomba fanazavany azy hoe eo ozy izy no anaterany Jehova fitahiana zany hoe eo no anomezany Jehova fitahiana ho an'izay pirala may miara-monina ay ve rahalahy malala ay ve ty resaka fitahiana ty raha ny tena marina tsy karohana be tsy anaovana mirakla tseroa akory izy ty fa dia tena fahaizana miara-monina fotsiny ny androtsahan'Andriamanitra fitahiana ho antsika tsirairay avy mampetsi-poza ny tenin'Andriamanitra zany ary dia gagitsika indraindray mahita pirala zao pirala fa mikorosofahana ny fiainany tsy mety tafiakatra mihitsy tsy mba mahafinaritra anao ve ry havana mahita anao sy ny rahalahinao may miara-monina tahian'Andriamanitra amin'ny asa vao mitady asa tonga dia mahazo tsotra ny antony may miara-monina fotsiny ny pirala moa ry havana dia raha jerentsika amin'ny fomba tena hoe malalaka dia misy heviny maromaro ihany izy io eo ny hoe pirala tena hoe olona isam-batan'olona mihitsy tena mifanapatsinay olona tsirairay avy asa olona roalahy amin'ny rahalahy anankiroa efatra amin'ny rahalahy 10 raika amby folo amin'ny rahalahy olona tsirairay avy zany fa misy koa nefa firenena pirala ao Afrika ohatra dia misy an'izany firenena mifanakaiky ohatra hoe ny anaran'ilay firenena fotsiny ny samihafa fa rehefa tena zoina ara-tantara dia tena pirala mihitsy ireo firenen'ireo any Azia koa dia misy an'izany ary dia gaga ianao fa ohatra misy firenena tena tahian'Andriamanitra tsotra zao mety ho tsy kristianina akory aza ary tsara ny manamarika fa misy ny atao hoe fitahian'Andriamanitra faobe ho ana firenena mihitsy firenena tsotra zao fotsiny dia misy ny fitahiana Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay avy fitahian'Andriamanitra faobe ho an'ny firenena satria may miara-monina ny olona ao anatiny ry avako malala ao amin'ny tompo rahala malala sore mahatonga ny firenetsika tsy mety mandroso fa misy karazana faritra ohatra na mety ny firenetsika mihitsy farany indrindra ny firenena mantra dia mety noho ny tsy fahaizantsika miara-monina ny pirala tsy mahay miara-monina eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe voadidiny Jehova amin'ny teny vazaha moa zany dia hoe ordonné Andriamanitra no mandidy ny fitahiana ary ny fitahiana tenen'ny tenin'Andriamanitra eto dia fiainana mandrakizay ny fomba azahoana ny fiainana mandrakizay anankiray eo anatrehan'Andriamanitra dia ny fahaizana miara-monina dia gagitsika mahita hoe pirala tsy may miara-monina dia tsy tahian'Andriamanitra satria tsy may miara-monina misy zany ry havana jerena ohatra ny misy olona tsy mety mihitsy ny fiainany na miteraka ary izy dia maty ny zanany misy karazana pirala maty tanora daholy misy zany noho ny tsy fahaizana miara-monina ndre mandeha ry havana dia misy tantara mampalahelo tahaka an'izao hoe pirala ny fanapatsinay dia ohatra ny nisy zavatra tena nahasosotsosotra n'ilay zokiny tamin'ilay zandriny dia tena efa nisy likiliky tany anatin'ny fo efa ela be zany tafaon'izy ireto amina fivoriana fianakaviana ary dia efa tena ohatra ny andrikendritohana fotsiny ilay zokiny tamin'ilay zandriny ary dia tampotampoka tao anatina fivorim-pianakaviana fa nivelesiny ilay zokiny tamin'ny tavoangy ny lohan'ilay zandriny torana avy hatrany ilay zandriny
velona ihany rehefa aveo kanefa ny ohatra ny tondra takaitra satria niatra tany amin'ny atodo an'ilay zandrony mihitsy ilay kapoka tavoanky nataon'ilay zokony vokatra zany volana vitsivitsy fotsiny tao aorianan'izay a maty ilay zandriny netin'ilay zandriny maty ny alahelo ary ilay zokony tamin'izay dia nanenina tongotra matanana teo amin'ny fiainany ary tena lazaiko anao fa tena sahirana ilay zokony tena sahirana eo amin'ny fiainany tantara nisy zany teneniko anao zany fa tsy hoe angano fa tantara hitany masoko zany mba teneniko anao androany manao hoe tsara sady mafinaritra raha mipirahalany miaramonina fa voadidiny Jehova eo ny fitahina mba tiako tsika androany mba ijery tantara na mpirahalahy vitsivitsy atao anatin'ny baiboly hitondrako anao aneritreritra lava be moa ny tantara riavana fa mba hitondrako anao aneritreritra ny tantara androany hoe ahoana moa ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany hoe mpirahalahy sy ny fitahian'Andriamanitra zany. Kaina sy Abela zay mpirahalahy voalohany indrindra teto ambonin'ny tany. Genesis 4 misy an'izany tantara zany. Tantara fantatritsika rehetrarehetra hoe rehefa nanao fanatitra izy mirahalahy ho an'Andriamanitra. Fanatitra samy teo amin'ny zavaboary izay nataon'Andriamanitra daholo. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nakasitrahany Jehovahandriamanitra i Abela mbamin'ny fanatiny. Fa i Kaina mbamin'ny fanatiny kosa dia tsy nakasitrahany Jehovahandriamanitra. Vokatra zany niavonavina i Kaina. Rehefa niavonavina i Kaina tonga tao anatin'ny fakahalana. Tonga tao anatin'ny niavonavo-po tsy fitiavana ny rahalahiny. Noho zany hoe fatany fa nakasitrahan'Andriamanitra zany ny fanatitry Abela. Vokatra zany moa dia mba nidin'Andriamanitra ny resaka taminy. Ohatra hoe zanaka sy ray aman-dreny mba mifamangy dia mba nanontany azy Jehovahandriamanitra hoe ahoana ry Kaina ohatrohatran'izay ilay resaka. Manao ny ianao ry Kaina, inona ny vaovao aty aminao aty? Tsy dia misy inona ry Andriamanitra fa tsara ihany ka. Manao ny ianao ry Jehova ohatrohatran'izany zany raha miresaka zany ny zanaka sy ray aman-dreny. Dia mba nanontany Jehovahandriamanitra hoe aiza ozy izy zao i Abela rahalahinao hoe zanga ozy izy mpitandrina ny rahalahiko. Dia teo nitan'Andriamanitra hoe miavonavina ity rahalahy ity. Miavonavina ilay rahalahy. Vokatra ilay fialonana ilay resaka fanatitra. Ary fantatritsika moa zany ny afaran'ny tantara hoe nisy lolo-po tafahoatra tao anatin'ny Kaina ary rehefa tonga tany amin'ny mangingina izy mirahalahy nieritreretin'ny Kaina fa tsisy mahita novonony ny rahalahiny ary tena maty vokatra zany Abela. Hitan'Andriamanitra zany. Ary Andriamanitra ny teny tamin'ny Kaina manao hoe ndraha ny rahalahinao izay vonoana ego izy mitaraina aty amiko e. Vokatra zany zavatra nataon'ny Kaina zany. Dia koa mba ho fantatritsika rehetra izay mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao vokatry ny fakahalany ny mpirahalahy. Vokatry ny fifamonoany ny mpirahalahy. Fa i Kaina ny olona chômeur voalohany indrindra teto ambonin'ny tany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe lasa mpanjenjena. Any amin'ny Genesis 4 misy an'izany tenin'Andriamanitra zany. Lasa mpanjenjena i Kaina. Rahalahy malalo amin'ny tompo. Androany amin'ny teny aminao. Ho anao izay mankahala ny rahalahinao. Mety notahian'Andriamanitra izy angamba, tsy fantatro. Nefa ankahalainao izy. Androany amin'ny teny aminao. Mila mibebaka ianao. Tsy tondra fitahiana ho anao mandrakizay ny fankahalanao ny rahalahinao. Ny zavatra tokony ataonao malaky dia malaky. Dia ny fandinihan-teny eo anatin'Andriamanitra hoe fa maninona moa ny fiainako ny tsy tahiana satria tsy akasitrahan'Andriamanitra ny toe-pony Kaina. Dia tahaka an'izany tsika. Tsy ilay andralahintsika no tokony ho ankahalaintsika fa itsika ny mila mandiny teny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra nampalahelo izay nataon'ny Kaina dia izao hoe tsy mba nandiny teny izy teo anatrehan'Andriamanitra fa ny rahalahiny no vonony. Aokontsika riavana andiny tena. Aoka ny mpirahalahy rehetrarehetra andiny tena. Sore rahalahy malalo. Sore riavako malala. Ianao tsy mety mahita asy io. Ianao marary lava io. Ny varotrao tsy mety mandeha io. Ny fambolenao tsy mety mamokatra io fa maty foana. Ny fiompianao angalarin'ny olona foana. Ianao solokiny ny olona lava foana. Sore dia noho ianao mankahala ny rahalahinao satria notahian'Andriamanitra ny rahalahinao e. Aleo tena atao mahitsy be tahaka an'izany ny resaka eto. Tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Ny rahalahinao tahian'Andriamanitra.
fa ianao koa dia tokony ho tahian'andriamanitra raha ankasitran'andriamanitra amin'ny fiainanao. Za raha mba mandinika ny tantaran'reto pirala reto dia zao hoe ny tena marina dia tokony ho nankasitrahan'andriamanitra avokoa izy mirahalahy, fa saingy ilay fanatitra nataony akaina izay tsy nisy mihitsy ny fanatrehan'andriamanitra, tsy nisy raha latsaka tao anatiny, ilay fanomanana azy tao anatin'ny toe-po zay ny tsy nankasitrahan'andriamanitra azy, ilay toe-po mihitsy nanomana an'ilay fanatitra. Raha lahy malalo amin'ny tompo a, ilay toe-po mihitsy amboarina dia hitantsika mazava be eto hoe zay notahian'andriamanitra dia ho tahian'andriamanitra foana, fa zay ho faizin'andriamanitra dia ho faizin'andriamanitra foana. Eto zany le piralahy, zay notahian'andriamanitra dia Abela dia notahian'andriamanitra tokoa, satria nankasitrahan'andriamanitra izy, maty moa izy rehefa avy eo, fa nankasitrahan'andriamanitra kosa ny fanatiny. Fa zay tsy notahian'andriamanitra no faizin'andriamanitra dia no faizin'andriamanitra, dia ikainy zany satria no ny famonoana. Tsy vahaolana raha malalo, tsy vahaolana ny famonoana ny rahalahinao. Io le mamono ry havana dia mety misy lafiny maro, le mamono ara-batana dia fa mamono raha teo zany, fa anisan'ny tena zava-doza ny tenen'i Jesosy no nyteny an'izany. Zay manao ny rahalahiny hoe fo kela ozy izy dia fa meloka. Misy ry havana tena hoe mamono ny rahalahiny ao anatin'ny fony, tsy mifampiteny, tsy mifampiditra trano. Ozy ny fiteny malagasy zany hoe tsy mifamangitrano, tsy mifandevo maty. Misy an'izany ry havana eto amintsika eto Madagasikara eto dia misy an'izany mifanozona. Piralahy manao an'izany. Za tena miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ho tahian'andriamanitra anao vinanao, ary ny fiainanao manao an'izany, misy fankahalana ny rahalahinao zany, dia misy fiainam-panozonana manaraka anao. Naiza ny fiainanao, na ho aiza ianao na hidina any ambanivohitra na ho any an-dafy, na ho aiza na ho aiza, dia misy fiainam-panozonana miaraka aminao, ratsy ny bebahanao zany. Zava-doza ny nahazo ankaina noho ny avinavina sy ny fankahalana ny rahalahiny. Raha misy piralahy, mety misy piralahy maromaro anatin'ny tokantranonao maheno ny tetenin'Andriamanitra ity, tsy fantatro, mety ny rahalahy anankiray ve mety hoe mba mety lasalasa kokoa ny fiainany, tsy fantatro zany, mety misy antony natonga an'izany. Fa ny anankiray mety latsa-datsaka dia mialina ny anankiray satria ny anankiray mety lasalasa kokoa ve. Za tena miteny antsika ry havana, aoka ny piralahy ifankaty tsara raha ny piralahy ny miaramonina, fa voadidiny Jehovah eo ny fitahiana ry havako, tsy entsikenjehana ny fomba mpivavahana tseroa, faizana miaramonina mifankaty dia vita. Be dia be ny olona misy mahazo an'izany fitahiana zany satria mahay miaramonina mifamonjy sy tahaka an'izany. Lesona ho an'ny piralahy zany ry havana, Kaina sy Abela, lesona ho an'ny piralahy mifamono ry havako malala, tandremo ry havana, fa misy fanozonana nataon'Andriamanitra ho an'ny olona mifamono tahaka an'izany. Na any anatin'ny fonao fotsiny ary ny rahalahy atao hoe vononao izy any anatin'ny fonao, tsy vononao ara-batana, fa tena tsintsoniavinao any anatin'ny fonao mihitsy, mamono ny dikan'izany. Any anatin'ny fo angery havana tena mamono voalohany, fa tsy ho akasitrahan'Andriamanitra na oviana izany. Fadena ninga la citamana
sy famela amzay fifalindrany amzay tavela diany fony alla tsy misy fifanaisany tsony makorakany aty zay sy tada de tsy netiny tony raha iveriny alatongavaso ndao le sy famela amzay fifalindrainy amzay tavela favaka atao favaka anatia manatena vidra iandro anoa iverina oatrano iala atrano masoana mamizay inana de iorakindray iverena lalety filana ny tombany any adansany any adansany I fisy zono niranira hoe rahalahy soranazy tokoa zany rahalahy mila famela heloka Esau sy Jakoba Esau sy Jakoba pralahy efa nyteny antsika teto moa zany Genesis toko faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo dia misy tantara dingantsika lavabe ny tantara fa rehefa azony Jakoba ny fitahina avy amin'ny rainy efa azony Jakoba zany fitahina avy amin'ny rainy zany dia nisaraka izy mirahalahy reto tsy ny fakahita intsony fotoana lava be fa raha manjoitsika ray avana ny any amin'ny Genesis mahita ny tantara ny reto pirahalahy reto fa teneniko anao fa tena sahirany Jakoba tena sahirany izy teo amin'ny fiainany na nazahoany vady fotsiny aza misy an'izany hoe miandro fito taona indroa zany vao mahazo lay vady tena nieritreretina satria tsy fomba tamin'izany tany zany hoe ny zandry mandeha alohan'ny zokony fomba tany tamin'izany fotoana zany dia navoaka aloha ny zokony zay vao navoaka ny zandriny tena sahirany Jakoba fa any amin'ny Genesis toko faharoa amby telopolo sy fahatelo amby telopolo dia misy ilay fomba niaonana izy mirahalahy reto Esau sy Jakoba Jakoba no zandriny fa Esau ny zokony zay ny tena izy fa rehefa lasany Jakoba ny fizokiana dia nalahelo Esau zany hoe nisaraka tamin'ny alahelo zany reto pirahalahy reto rahalahy malalo amin'ny tompo raha maheno anty tenin'Andriamanitra tena androany ka misy rahalahinao nisaraka taminao tamin'ny alahelo ho sahirany ianao ry havana ho sahirany ianao rahalahy malala androany amin'ny teny anao amin'ny anaran'i Jesosy miverena any amin'ny rahalahinao ianao ary zany mihitsy ny tenin'i Jesosy nizaniza ozy izy manao fanatitra aza ka tsy mifanaraka amin'ny rahalahy ny avany fianakaviana apetrao fanatitrao miverena any amin'ny rahalahinao mihavana any amin'ny rahalahinao zay vao manao fanatitra ianao ary Jakoba ry havana tena teneniko anao fa voalaza ny Genesis toko faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo fomba niaonany tamin'izany Esau zany vao niverina tanteraka ny fiadanan'i Jakoba fa ny ankohaka impito gagy angamba ianao ny amin'izany fa mba manasa anao mba maka ny tenin'Andriamanitra ny ankohaka impito Jakoba vao nahazo ny famelan-keloka Esau ary ny zavatra mba tena nafinaritra na dia lasan'ny Jakoba aza ny fitahina satria izay mihitsy ny lahitr'Andriamanitra dia ny famela heloko reto pirahalahy reto tena mba mahafinaritra izany ry havana Esau ilay nieritreretina hoe nanontolo fo fa rehefa nandoalika impito Jakoba impito tena voalaza ny tenin'Andriamanitra zany rahalahy malala na dia ao aminao aza ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fitahian'Andriamanitra tsy ho tanteraka aminao izany raha tsy mifamela heloka amin'ny rahalahinao ianao zay manana ady aminao averiko tsara tsy ho tanteraka aminao ny teny fikasana raha tsy mifamela heloka amin'ny rahalahinao ianao ka manana ady aminao na alailo aminao ny rahalahinao Jakoba nanana ny teny fikasan'Andriamanitra tena zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra vao aminao ny voan'ny fitahiana rehetrarehetra ho tahiana tokoa ianao ho lasa firenena goavana na ny anarany ara dia niova natao hoe Israely
kanefa zany teny fikasan'andriamanitra zany dia tsy tanteraka mihitsy teo amin'ny jakoba raha tsy nandoalika impito teo anatrehany esao izy io zany ry havana tsy vitany me aty amiko ny teny fikasana za mpitandrina za mompera za mpiandro za efa nosoran'andriamanitra be deabe ny olona manao tahaka an'izany ohatra ny mialokaloka ao anatina ositra ohatra ny mialokaloka ao anatina titra hoe za nge dekonne za korala za mpiandro za pastera za mpitoroteny zany sisa sy ny sisy ao ambadika zany rehetrarehetra zany misy rahalahy ny manana lahelo aminy tsy ho tanteraka aminao mandraka zay ny teny fikasan'andriamanitra ry havana ekena fa nomen'andriamanitra anao lay teny fikasana tahaka nanomezany azy any jakoba fa jakoba dia nila nandoalika ny ankohaka impito teo anatrehany esao vokatra zany namela eloka esao tsy mba mahafinaritra anao ve zany ary rehefa aveo dia hitantsika tsara ny tantarany jakoba fa firenena goavany jakoba satria vita ny fifamelan-keloka aoka ho vita ny fifamelan-keloka ry havana aoka ho vita ny fifamelan-keloka eo ampirahalahy fa ho tanteraka aminao ny fitahiana zay voalaza ny tenin'andriamanitra ny salamy fahatelo amin'ny telopolo amin'ny zato manao hoe tsara sady mahafinaritra raha mpirahalahy ny miaramonina fa voadidiny Jehova eo ny fitahiana tenin'andriamanitra ny any amin'ny salamy fahatelo amin'ny telopolo amin'ny zato indre tsara sady mahafinaritra raha mpirahalahy ny miaramonina fa voadidiny Jehova eo ho eo ny fitahiana dia takaka n'izany tokoa ry havana ay ty resaka fitahiany ity dia misy lakile ay ty resaka fitahiany ity dia ohatran'ny hoe misy zavatra tsotsotra ohatrany hoe tsotsotra tenin'andriamanitra hoe tsy enjehanatsy na enjehana roa any fombafomba mpivavahana tsy mila makatsy na mila makaroa indraindray tsika ry havana any anatin'ny tokantranontsika any pirahalahy miaramonina dia ohatran'ny hoe mifanozona dia lasa amin'izay maka mpanompon'andriamanitra maka n'izao sy zao be dehibe zao dia misy an'izany hoe diovony trano roana ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka fa za tena miteny anao indraindray ke ry havana ny devoly tsy mikasika anao mihitsy na kely ary fa mety mezan'ilay devoly fotsiny ara tsika indraindray tsika miteny amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka fa mety amaliny devoly fa zay moa maninona anareo zay ke tsy mikasika anareo akory raha tianareo ivoaka izay dia ampidiro aloha zay dia zay vao roay ohatrohatran'izany ry havana indraindray ny zavatra fomba ataontsika diso fomba fivavaka diso fomba fanao eo anatrehan'andriamanitra ny devoly indraindray tsy mikasika antsika akory fa tsy fahaizana miaramonina fotsiny ataoko hoe fotsiny kanefa mitondra fanozonana eo anatrehan'andriamanitra resaka fomba fifamelan-keloka eo anatrehampirahalahy toy ny tenin'andriamanitra hoe o rahalahy malala efa mifamela eloka ve ianao sy ny rahalahinao zay fotsiny tsy mila mandroka devoly indraindray ry havana fombafomba mpivavahana ataontsika eto misikotsikotra zavatra eraky ny rindrina zao ohatrohatran'izany tsy mila an'izany ry havako a indraindray ho ia aminao tsy voatery ho izany tsara sady mahafinaritra raha mpirahalahy ny miaramonina fifamelan-keloka misokatra ny varavaran'ny fitahiana rehefa aveo zany ny lakile anisan'ny lakile amin'ny fitahiana za tsy miteny aminao hoe zay ihany fa anisan'ny lakile ny fitahianany hoe pirahalahy miaramonina toy izy Andriamanitra hoe tiako zany tsara ozy izy zany ary tena mahafinaritra mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny diloilo tsara milohangely izy ozy izy zay mitsotsoroka amin'ny somotra dia ny somotra Arona resaka fitahiana moa ny tenin'Andriamanitra amin'izany hoe diloilo resaka fanosorana angezany diloilo zany tamin'ny andro taloha tamin'ny zanak'Israely dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe voadidiny Jehova eo ny fitahiana Andriamanitra mihitsy no mandidy ny fitahiana tsy tsika no misarango tratsy seroa fa Andriamanitra no mandidy ny fitahiana hoe raha vao mahita pirahalahy izy ao anatina tokantrano ao anatina fianakaviana ao anatina fianakaviam-bena ankohonana tsy fantatro vao mahita an'izay Andriamanitra toy izay ho tahiko ty fianakaviany teo izy izy ho tahiko reto pirahalahy reto satria zao mahita azy tena mahay miaramonina mandray amin'ny fiainantsika isan'andro ny tenin'Andriamanitra hatrany amin'ny lakozia-tsika ngery havana idira ny tenin'Andriamanitra fitoeram-baritsika idira ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Exodosy Deutéronomie ho tahina izany sakafotsika izany tsy misy tsiampona inona na inona dia mety ozy any hoe fahoany zany fa tena zany ny tenin'Andriamanitra ry havana ary lakile an'izany raha eo ampirahalahy dia zao may miaramonina may famela heloka may fandefitra tsy mifampitazona lahelo izany tadidio ry havana fa mipirahalahy dia pirahalahy foana mandrakizay ianao mety mieritreritra hoe ankahalainao ny rahalahinao fa tadidio fa mipirahalahy dia pirahalahy foana mandrakizay
misy antonondriavana ten'andriamanitra matoa eto miteny hoe tsara ny piraharaha ny miaramonina tena spesial ho ana pirahalahy misy ty tenin'andriamanitra androany ity androany amiangavy ny pirahalahy rehetrarehetra izay tsy mahay miaramonina mifamondro mifankahala tsy mifamela elo kanefa samy manompo an'andriamanitra ndraindray ravana leo tsorina misy pirahalahy samy nomen'andriamanitra ositra samy manompo an'andriamanitra manana ny anjara toerany mihitsy goavany eo fanompona an'andriamanitra kanefa tsy mahay miaramonina fa fampitazona alahelo diso zany olona zany raha ny tena marina diso zany asa fanompony zany saritsary ivelany zany asa fanompony zany miverena ny famela elo kary avako malala fa hodidin'andriamanitra ny fitahina Josefa sy ny ralahany dia fantatsika tsara ny amin'ny Genesis toko fa 7:30 ka hatramin'ny 5:20 lava dia lava ny tantara mampietsi-po mampalahelo ary rehefa mba mamaky an'ity tenin'andriamanitra amin'ny Genesis ty ravana dia tena mampietsi-po be le tantaran'i Josefa zay namidy ny ralahany. Josefa moa dia voalaza hoe tiany Jakoba kokoa noho ny ralahany satria Josefa dia sady mahay nataka-javatra eo amin'ny pirahalahy moa ry havana na dia pirahalahy aza na dia pirahalahy pirahita-po aza tsy mitovy ny toetra mety tsy mitovy koa ny saina mety tsy mitovy koa mba fahatakaran-javatra fa misy mba mahatakataka-javatra misy sasany mba mety kinjakindja misy sasany mba mety elaela kokoa mahataka-javatra dia tahaka an'izany Josefa mihoatra ny reto ralahany 12 reto dia vokatra zany ny alonany ralahany izy satria nanofo moa Josefa dia rehefa nambarany tamin'ny ralahy le nofy dozy reto ralahany reto zay ve zany dia anompo anao ianao ve zany notomponay ohatrany tsy mety aminay zany dia ozy Josefa hoe zay aloha le nofy dia ambarako aminareo le nofy tezitra ny ralahany nalatsa ny tany anaty fahatsakana ty faralahy tamindrareo ty tetsisa fa Josefa zany rahalahy malalo amin'ny tompo ahy pirahalahy mifandatsaka ny anaty fahatsakana mampalahelo zany pirahalahy raita-po mifandatsaka ny anaty lavaka oka tsy ho amintsika zany ravako vokatra zany moa dia mba nisy rahalahyn'izy reto anankiray mba nangorakoraka Robenina hoe aza dia ataontsika an'izany izy ozy izy fa alefaso ihany fa alohantsika amiditsika amin'reto Ismaelita reto izy dia namidiny tamina Ismaelita nampiakarany tao anaty fahatsakana indray dia namidiny tamina Ismaelita dia lasa tany Ezipta tany izy lava be ny tantara fandodingantsika hoe nisy mosary teo amin'ny firenena marobe teto ambonin'ny tany anisan'izany tany amin'ny tany Kanana izay nipetrahany reto taranaka Jakoba reto fa tany Ezipta kosa izay nisan'i Josefa mbola nisy sakafo nisy vary tsy maintsy nitady sakafo reto taranaka Jakoba reto nakany Ezipta izy tamin'izay fotoan'izay tonga tany Ezipta dia fantaritsika le tantara fa tafahoana tamin'ny ralahany reto taranaka Jakoba reto tafahoana tamin'ny Josefa ary rehefa tafahoana tamin'ny Josefa dia teo amin'izay fotoan'izay no naneho ny Josefa hoe zaho ozy izy ny Josefa rahalahinareo lava be ho an'ny tantara fa dingantsika tantakan'izay le izy hoe zaho ozy izy ny Josefa rahalahinareo izay namidinareo fa nangorakoraka ny fony reto rahalahany reto aza malahelo ozy izy Josefa fa Andriamanitra no efa nandefa ialohanareo hitondra vahaolana satria fantatro fa efa isy mosary amin'ny tany ka izy mihitsy nandefa taty nareo nandatsaka tany anaty fahatsakana nareo no nivarotra ho andevo fa Andriamanitra namadika an'izany ho lasa tandapa tao anatin'ny lapan'ny Farao ry havako malala ohatrohatran'izany ny tantaran'ny Josefa tamin'reto rahalahany reto le rahalahany varotra lasa mosary rehefa aveo tsy nahita sakafo za dia tena tehiteny ohatran'ny adalana fotsiny ry havako le hoe manambaka ny rahalahy mivarotra ny rahalahy manitsakitsaka ny rahalahy fa hozon'Andriamanitra ny fiainanao rehefa aveo miverena fa mialaheloka Josefa moa dia tsy nitazona alahelo ary rehefa niona tamin'ny tao andapy reto rahalahy reto nanafiny endrika moa Josefa tamin'ny voalohany fa latsaka foana ny ranomason'i Josefa niodina kely izy dia mitomany isaka miresaka le rahalahiny mbola tsy mahafantatra azy fa izy efa mahafantatra ny rahalahiny fa isaka miresaka reto rahalahiny reto dia miodina kely aloha Josefa mitomany satria matsiaro any dada matsiaro ny reto rahalahy reto zay efa mahy maty mila ho fatiny ny anoanana izy ao anatin'ny lapany efa ataoka ahoana ny rahalahiko Josefa hoe vonjeko ny rahalahiko omeko aniny izy mbola Josefa name vola ny rahalahiny mbola Josefa name sakafo ny rahalahiny mbola Josefa nanafaka ny rahalahiny tamin'ny geja ny zavatra maro samihafa Josefa hoe tsy manana alahelo aminareo
na dia nivaritra azy ianareo mba mahavitan'izany very avana ny pirala na dia efa misy olana goavana azy dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe aoka ho hitan'ny olona rehetra ny fandeferanareo aoka ho hitan'ny olona rehetra ny fandeferanareo tsara sady mahafinaritra raha mipirala ny miaramonina ozy ny tenin'andriamanitra tsara sady mahafinaritra raha ny pirala ny miaramonina fa voadidiny Jehovah ho eo ny fitahiana androany aho mitodika amin'ny pirala rehetra raha tianao nisy ny fitahian'andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo amin'ny asanao eo amin'ny fahasalamanao eo amin'ny fiainatokantranonao mba jereo kely ny fifandraisanareo mirahalavy mba jereo kely mety mirahala anankiroa fotsiny nareo ny zanaky dada sy neny mety ho efatra mety ho valo mety ho be dehibe fa za tena miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola misy fifankahalana eo amin'ny rahalahy tsy ho tafavoaka zany ny fiainanao averiko aminao tsara Jakoba aneo ahy na dia nomen'Andriamanitra ny teny fikasana azy tsy maintsy ny ankohaka impito teo anatrehany Esau izay vao noverina ny fiainan'i Jakoba ary tanteraka tamin'ny teny fikasana raha tiana ho tanteraka ny teny fikasana Andriamanitra aminao miverena amin'ny rahalahinao raha manana ady ianao androany an'izay dia ataovy rahalahy malala fa ho hitanao ny sokafa ny fiainanao fa manana harem-behivava ao anao Andriamanitra dia tompony arena ozy ny tenin'Andriamanitra any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy te-pahiranao mihitsy androany amin'izany tenin'Andriamanitra izany hoe endre tsara sady mahafinaritra raha mipirahalahy ny miaramonina fa voadidiny Jehovah ho eo ny fitahiana dia mahereza rahalahy malala maiza famela heloka fa zavatra tahaka an'izany nitondran'Andriamanitra fitahiana ho an'ny fiainantsika ninona ho ositra amin'ny fanompona an'Andriamanitra ataontsika nalasa lavitra be tahaka ninona aza amin'ny fiangonana entinao ny asa fitoriana sy ny ministeranao ka mbola manana alahelo aminao ny rahalahinao za tena miteny anao tsy andova ny fiainana mandrakizay ianao fiainana mandrakizay mantsiryavana no teneny ny salamo eto fa voadidiny Jehovah ho eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay ny fitahiana voalohany indrindra dia fiainana mandrakizay ary eto ambonin'ny tany ny fiainanao eto raha tianao ny sokatra ny fiainanao eto amirapiratra mihavana amin'ny rahalahinao raha sanatry ka mety misy zany aoka ny piralahy mahay miaramonina fa mahafinaritra zany be dehibe ry havako ny olona tafavoaka tamin'izany mahay miaramonina satria Andriamanitra mihitsy no mandidy ordonné ny fitahiana fiainan' zany piralahy zany dia azagaga ianao raha misy olona tahian'Andriamanitra tahaka an'izany fa zany teteny aminao rahalahy malala ny mahatonga ny aziatika tsy kristianina akory nefa fitahian'Andriamanitra ny japonais ohatra fa ny fahaizany japonais miaramonina dia tena igagana zao tontolo zao dia zany ilay atao hoe fitahiana fahobe ho an'ny firenena satria hitan'Andriamanitra ny mason'Andriamanitra dia mijery dia mahagaga ry havana fa firenena kristianina mantra mihoatra mantra lavitra noho ny firenena tsy kristianina akory tsotra ny antony tsy mahay miaramonina tsy mahay miaramonina amin'ny piralahy tsy mahay miaramonina amin'ny piray firenena zany no antony zany aoka ho toriany zany ry havana mba ho fantatry ny olona rehetrarehetra mahereza indrindra ho an'ny piralahy rehetra fa ho an'ny pirahavavy ihany koa dia marina zany tenin'Andriamanitra zany noho izany dia mampahery anao hay aramonina fa hodidian'Andriamanitra ny fitahiana ho an'ny tsirairay avy alleloia amen nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany solofo raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirahasoanao ho tahian'Andriamanitra indrindra.
fitiavanao itianao ry tompo fomba fitiavanao ahaizako miatra iainy malinikao sy remolo mahatra ifosiery ananako tsy matohitraminy fankapana famora miolina ratojony ankaso ilaiko indrindany erinao mahanome ai fovaovao omba fitiavanao itianao ry tompo mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:13 ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe. fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Zay raha antsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera.